havana malala rehetra amin'ny tompo ho amin'ny fanahinareo ne ny fahasoavany Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Sotrandriamanitra sika fa afaka nandingana sahady ny volana voalohany amin'ity taona 2024 ity ka nahafahana miaona indray amin'ity alahady voalohany amin'ny volana vaovao Febroary taona 2024. Sotran'Andriamanitra satria tsy mitsahatra miteny amintsika izy ka nampaniraka ny mpanompony indray hitondra ny hafatra ho anareo amin'izao alahady maraina izao. Ny hafatra nasen'ny tompo entina ho anareo ry havana amin'ity alahady maraina ity dia filazany tsara araka ny Lioka toko 5 vakina manomboka amin'ny 9 voalohany ka tsahatra amin'ny 12. Lioka toko 5 vakina manomboka amin'ny 9 voalohany ka tsahatra amin'ny 12. Nazava tsara ry havana namakiny mpanompon'Andriamanitra azy teo fa tsy averintsika ho vakina intsony izany fa ho ka hivelatra eo ambany masontsika kosa ahafahantsika mandray ny hafatra izay omeny tompo antsika hitondrana fampaherezana ho antsika amin'izao maraina izao. Araka ny fanambarany ray aman-dreny Mpitandrina mpitarika teo dia lohahevitra vaovao indray ny mpanjinitsika nivon'ny sahany FJKM amin'ity volana Febroary ity dia lohahevitra manao hoe mampiorina ny MINO ny tenin'Andriamanitra. Mampiorina ny MINO ny tenin'Andriamanitra zany indray zany ny mpanjinitsika mandritra ity volana Febroary taona 2024 ity. Inona indray ary ny hafatra azo tsoahana miainga amin'izany lohahevitra zany. Ny hafatra izay omeny tompo antsika ry havana amin'ity alahady maraina ity dia manao hoe ny olona miaino ny tenin'Andriamanitra. Vetriko indray mandeha hoe ny olona miaino ny tenin'Andriamanitra. Inona moa ny tombontsoan'ny olona rehefa tena miaino ny tenin'Andriamanitra izy? Zavatra anankiroa ihany no ampitirain'ny tompo anareo amin'izao maraina izao miainga amin'ity soratra masina ity hoe inona ny tombontsoan'ny olona rehefa miaino ny tenin'Andriamanitra izy. Voalohany dia hoe ny olona miaino ny tenin'Andriamanitra dia manaiky ampandroso an Jesoa eo amin'ny fiainany. Izay ny hafatra voalohany meny Jesoa antsika. Ny olona miaino ny tenin'Andriamanitra dia miaraka tsika mamerina azy manao hoe manaiky ampandroso an Jesoa eo amin'ny fiainany. Raha mijery ny andininy voalohany amin'ity Lioka toko 5 ity dia misy ny voambolana ampiasain'ny Lioka eto hoe ny fanizina. Tatsika tsara amin'ny andininy voalohany hoe ary raha ny fanizina tamin'ny vahoaka. Ny fanizina, dikany hoe fanizina dia hoe ny fanosika. Ny fanisika tena tery be zany tao satria be olona be dia ohatran'ilay fandrombaka. Ohatra zany amin'izao vanim-potoana izao zany jerena dia tsisy tamin'izany ny elanelana 2 metatra. Tsisy elanelana 2 metatra fa tonga dia fampikasokasoka tao daholo ny olona. Tsy nanaja fepetra ny olona satria nanino? Te hiaino ny tenin'Andriamanitra. Te hiaino ny tenin'Andriamanitra izy. Zany hoe nisy etaeta tao. Nisy etaeta tao hoe hitory-teny Jesoa. Hitondra teny soa mafaly Jesoa. Nisy faniriana tao. Hiaino ny tenin'Andriamanitra. Nisy etaeta tao. Nisy faniriana tao. Hiaino ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa ny fanizina ny olona hitan'i Jesoa zany ary fantatr' Jesoa zany etaeta sy faniriana ty olona ty zany dia naninona Jesoa? Nijanona. Naninona hoe Jesoa eto? Nijanona. Ary raha ny fanizina tamin'ny vahoaka mba hiaino ny tenin'Andriamanitra dia nijanona dia ho amoron'ny Farihin'i Genesareta Jesoa. Nijanona Jesoa. Ny antony nampijanona Jesoa dia noho ny etaetany reto vahoaka marobe reto. Ny antony nampijanona Jesoa dia noho ny faniriany reto vahoaka marobe reto hiaino ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa mitoy ny tantara eo amin'ny andininy 7 dia niditra teo amin'ny sambokely ny Simona Jesoa. Simona Petera moa io. Niditra teo amin'ny sambokely ny Simona Jesoa. Ary na tsy lazaina eto aza zany dia rehefa niditra teo Jesoa dia nanaiky Petera. Satria sambokelin'ny Petera ny idirany dia nanaiky izy. Midira ary izy. Zany hoe nakatony baiko ny Jesoa i Petera raha ohatra Jesoa ka hoe
nangataka hiditra teo amin'ny zambokely. Nangato Petera. Ny fomba afantarantsika azy dia hoe niendriky le zambokely eto. Niendriky ny zambokely eto dia tsy inona fa le hoe fiainan'ny Petera mihitsy. Karazany hoe tokantranon'ny Petera mihitsy satria noentin'ny Petera mamelona ny ankonany dia ny manarato-trondro. Ary ny fampidirana an'i Jesoa eo amin'ny zambokely dia midika mihitsy hoe faneken'ny Petera piditra an'i Jesoa amin'ny fiainany. Faneken'ny Petera piditra an'i Jesoa eo amin'ny tokantrano. Faneken'ny Petera piditra an'i Jesoa eo amin'ny ankonany. Zay ny dikan'le hoe Jesoa niditra teo amin'ny zambokely ny Petera. Dia vo Jesoa nampianatra. Rehefa ampidirina eo amin'ny fiainana zany Jesoa araka ty soratra masiny ty dia manoro lalana. Manoro lalana ny olona eo amin'ny fiainana. Mitari-dalana ny olona eo amin'ny fiainana. Mampahery. Ary sarotra ny lalana. Sarotra ny lalana ombana. Lavitra ny lalana ombana. Nefa ao anatin'izany indrindra. Rehefa mampiditra ny Jesoa eo amin'ny fiainany Petera dia mahazo hery. Hoentina miatrika ny aty sarotra no nitoro lalana avy amin'ny Jesoa. Ary noho izany dia atohitra ny fahavalo. Atohitra ny sakatsakana rehetra. Satria naninona? Niainy ny tenin'Andriamanitra. Niainy ny tenin'Andriamanitra. Ary tsy hoe niainy ihany fa nino mihitsy. Nino ny tenin' Jesoa izy. Satria nampandrosan'i Jesoa teo amin'ny fiainana. Jesoa nataony kapiteny. Jesoa no ataony mpitarika mba ahitany fiadanana na dia ao anaty ady sarotra azy. Ry havana, raha ohatra ka misy vahiny mandondona ao an-tokantranontsika ao. Tsy ataontsika hoe misy vahiny ary fa tsika mihitsy ny vahiny. Vahiny tsika mandondona ao amin'ny tokantrano ny olona anankiray. Dia rehefa mandondona tsika dia ela be ilay olona vao mamaly. Dia mamaly ihany izy. Fa rehefa mamaly izy dia tsy ampandrosoantsika fa aiza ihany resana. Inona atao anao zay? Za mantsy mbola maimaika. Mbola be dia be ny zavatra ataoko. Misy zavatra saika mba tiako resahana aminao. Za tsy manam-potoana ampandrosoana anao an-trano zany za dia efa manahirana zao ny vanim-potoana coronavirus tsy mahazo mifamangy. Fa eo lazao zavatra tianao tenenina fa maika. Dia milaza ianao dia vao alefany. Na hoe ampandrosoany ihany ianao. Fa rehefa mampandrosoana ianao dia hoe mipetrapetra dia lasa izy mandeha. Lasa izy mandeha dia avelana eo ianao ela be eo. Dia maninona ianao? Maninona ianao? Malahelo ianao. Ary tsy vitany hoe malahelo ianao fa mety haninona mihitsy izy ianao. Mety ho tezitra mihitsy ianao. Dia tahaka izany koa. Jesoa eo ambaravarana. Mandondona eo ambaravarana Jesoa. Mandondona eo ambaravarana Jesoa. Te handroso eo amin'ny fiainanao Jesoa. Te handroso eo amin'ny tokantranonao Jesoa. Dia vao mahita an' Jesoa tsika ny sasany dia hoe eo indray Jesoa. Eo indray Jesoa fa ananatra indray Jesoa io. Anoro indray Jesoa io. Anitsy indray Jesoa io. Za tsy mila fananaran' Jesoa zany tso fa efa ho lavany azy. Za tsy hampandroso azy zany. Dia eo Jesoa eo ambaravarana eo mainandro. Eo ambaravarana eo ny orana. Eo ambaravarana eo cyclone. Eo ambaravarana eo ririna. Miandro eo foana. Ary zany mahatonga ny problème ny olona miovaova fiangonana. Satria maninona? Rehefa ao anatin'ny toritenin'ny pastera tahaka izao dia rehefa tena hitsiny Jesoa izy satria tsy pastera no miteny. Fa Jesoa no mampitondra teny fa ny pastera fitaovana fotsiny. Dia rehefa ohatra hoe mandray an'ilay toriteny dia tezitra. Ny fiainako mba tenitenenina ao anatin'ny toriteny. Za mba ahitsihitsy ao anatin'ny toriteny. Zany mba hanarinarina ao anatin'ny toriteny. Tsia. Lasa ny mpitandrina no ankalaina. Lasa mihitsy miala ao amin'ilay fiangonana. Mifindra fiangonana ianao dia ohatr'izay ihany. Mifindra fiangonana ianao dia ohatr'izay ihany. Satria Jesoa tia anao. Tia anao Jesoa, tia hananatra anao, tiany ianao hiaininy teniny. Tiany ianao hiaininy teniny ary tiany ianao hampandroso azy eo amin'ny fiainana. Nisy olona iray izay ry havana. Ty olona anankiray ity dia leo. Leo izy rehefa mipitraka teo amin'ity tanàna nipetrahana. Satria tsy nety nahita fiadanana mihitsy tamin'ity trano nipetrahana, tamin'ny tanàna nipetrahana.
Andeha izy, andeha hitady tanàna misy fiadanana fa eto amintsika eto tsy ahitana fiadanana. Dia andesany ianao izy le olona atao amin'ilay tanàna, andeha efa vonona daholo reto mivatsiko a, dia andeha andao ary dia lasa araka tamin'ny vatsy andeha hijery tanàna misy fiadana. Nandeha. Dia rehefa mandeha moa tsika dia maninona ny vatsy eny an-dalana? Me mitombo sa melany? Melany. Nanomboka lany. Dia lany vatsy teny an-dalana. Andeha hiverina any amin'ilay tanàna ny alana, menatra. Satria hoe za hiala hitady fiadanana dia mieritreritra ny olona hoe rehefa miverina ao zany izy dia ahita tondra fiadanana. Za tsy hiverina any fa toiziko ihany dia teny an-dalana nangetaheta. Satria nafana ny andro, nangetaheta. Dia iny nisy tanàna tsinjony. Misy tanàna ty andeha angataka rano ao a. Dia laza izy tonga teo amin'ilay tanàna. Nandondona tao amin'ilay trano. Odio. Dia voaka ny tompotrano. Manahoana tompoko, mandroso tompoko, inona natao anao zay? Za avy lavitra be ihany hitady fiadanana fa mangetaheta fa satria lany vatsy. Mba mangataka rano tompoko. Mangataka inona ianao? Mangataka rano. Dia hoy le tompotrano hoe tsisy rano ato fa kravaty ny misy. Tsisy inona hoy? Tsisy rano fa kravatezitra amin'izay. Ny rangaty ve mila voatsiary sa maninona? Za efa reraka mangetaheta zao, rano tadiaviko, mbola inona indray ho nomeny eo? Krava eo ianao sady nanao teny marary an'le olona tompotrano izy no lasa nyritona nandeha tezitra be. Lasa nandeha. Teny alavitra teny amin'izay tsinjony misy tanàna mamirapiratra. Be. Dia hoy izy hoe io angamba le tanàna ny fiadanana. Tonga ihany ana dia nampifilafilain'le olona taria azy hoe rano nangatahako nefa kravaty no meny. Nandeha dia tonga teo tokoa dia nisoratra ngeza be hoe tanàna ny fiadanana. Faly ery tanàna ny fiadanana. Fa rehefa niondrika amin'izay izy dia nisy teny teo hoe tsy tafiditra ato raha tsy manao kravaty. Tsy tafiditra amin'ilay tanàna n'ilay fiadanana raha tsy manao kravaty. Le tanàna ny lalovany teo, tanàna ny fanefena, tanàna ny fanitsiny, tsy maintsy mandalo ao ny olona ary tsy maintsy voatefy ao vao afaka tafiditra ao amin'ilay tanàna ny fiadana. Fa ty olona ty tsy mba naiky nanitsy, tsy mba nanaiky nitefena dia nety ny mokondoho fotsiny dia tonga tao dia tsy tafiditra tao anatin'ilay tanàna ny fiadana. Soratra masina eto milaza hoe ny fanizina ny olona, ny fanosika ny olona iaino ny tenin'Andriamanitra. Fa eto amintsika kosa ry havana sao dia hoe sanatrian'izany no mampifanizina atsika na mampifanosika atsika na mampifanery atsika andeha hijery spektakla ao Antsonjombe. Hoe misy fampisehoana ho ny ao Antsonjombe tarika zao filaharana mihitsy eny amin'ny lalana any amin'ny cité iny. Satria andeha hoaizany ny olona hifanizina ny olona tsy hen'ny tenin'Andriamanitra fa hen'ny hirany izay ao Antsonjombe ao. Fa rehefa misy kosa ny fanentanana hoe misy fitorinana ny filazantsara atao ao Antsonjombe, mety mba hifanizina vetsika amin'izany. Hoe dia tena ny fanizina ny olona ny fanesika fa misy fitorinana ny filazantsara hoy no tanterahana ao Antsonjombe. Amin'ny fotoana fitorinan'ny tenin'Andriamanitra ohatr'izao ry havana dia fantatry Satana. Tena fantatry Satana fa rehefa miaino ny tenin'Andriamanitra isika dia ho resy izy satria i Jesoa hiditra eo amin'ny fiainantsika. Dia ao amin'ny toriteny tahaka izao dia voly mizara ekipa. Mizara ekipa maromaro izy ao. Mizara ekipa maromaro izy ao. Dia manendry le lehibeany devoly hoe ianao a manafisafo ny lohan'ny sasany. Dia rehefa safisafony devoly ny lohan'ny sasany dia maneno rendrika matory. Ianao indray a teneny le anankiray resaka amin'ny eo akaikiny. Dia rehefa miresaka amin'ny eo akaikiny a dia mifantoka amin'ny tenin'Andriamanitra sa tsy mifantoka? Tsy mifantoka. Ny sasany indray rebirebi io ny sainy io. Aza vela mifantoka amin'ny toriteny fa le faso any ivelany any. Ahoana zao le tsena ao ambany ao mbola tratra hena ve rehefa miravo? Le mpivarotra saosisy sao mikatona. Efa nidina ve ny trano, vonoina ve ny afo?
dia rehefa miravo amin'izay mifiangonana dia hoe inona ny tenin'Andriamanitra mba entinao moa dia dia tsy fantako fa dia zao mifanizinizina zao no tenen'ny pastera tao hoe mifanizina izay sisa no afatra hoentina mody satria ny devoly dia tsy tiantsika raha mahita fiadanana izany, tia ny hijaly foana tsika, tia ny aina ao anatin'ny fahoriana foana tsika, tsy tiantsika hahita fiadanana, tsy tia ny azo herintsika satria fantatsika tsara fa ny loha hevitra dia hoe ny fiorenan'ny finoana dia amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa miaino ny tenin'Andriamanitra sika midika fandraisana an' Jesosy eo amin'ny fiainantsika izany, dia rehefa tafiditra ao amin'ny fiainantsika Jesosy dia tsy manana anjara amintsika intsony Satana, dia izay ny tsy tiany fa enoy ny tenin'Andriamanitra rehefa enoy ny tenin'Andriamanitra. Zava-dehibe ny fiainonao ny tenin'Andriamanitra ary io etaetanao io fanirianao io iaino ny tenin'Andriamanitra no mahatonga an' Jesosy hijanona eo amin'ny fiainanao. Rehefa fantatra Jesosy ianao hoe manana etaeta, rehefa fantatra Jesosy ianao hoe manana faniriana, tonga ty am-piangonana iaino ny tenin'Andriamanitra dia mijanona eo amin'ny fiainanao Jesosy, mijanona eo amin'ny fiainanao Jesosy, mijanona eo am-baravarany fonao Jesosy. Dia noho izany ampandrosoa izy, ampandrosoa ekeo dia ampandrosoa eo amin'ny fiainanao, mba ho tompo sy mpamonjy anao, mba ho kapitenao, mba ho mpitarika anao. Fa ny zavatra anankiray ampianarina antsika dia hoe rehefa miditra ao amin'ny fiainantsika Jesosy dia izay tsika vao tena vao may koa miatrikady, izay koa tsika vao may tena mandeha lalan-tsarotra, mandeha lalan-tsarotra, mandeha lalan-davitra, lalana mideza. Raha tao anatin'ireny dezera ireny, ao amin'ireny dezera ireny moa misy an'ilay hoe fasika daholo ny lalana amin'ilay lalana any amin'ny dezera be ireny, fasika. Dia nisy an'ity mpanompon'Andriamanitra anankiray efa nampandrosan'i Jesosy teo amin'ny fiainany, nangetaeta ny tenin'Andriamanitra nampandrosan'i Jesosy dia miara-dalana amin'ny Jesosy, miara-dalana amin'ny Jesosy mandrakariva. Dia rehefa nandeha teny amin'ny lalana dezera ity zany ilay mpanompon'Andriamanitra dia zavatra mahagaga dia zao. Rehefa mandeha lalana plat izy ao anatin'ilay dezera fa tsy dezera, lasa dezera ilay dezera. Mandeha amin'ilay lalana lavitra be ilay mpanompon'Andriamanitra, rehefa mandeha amin'ny lalana plat dia jerena eo akaikiny eo misy dia-tongotra olona koa fa tsy hita ilay olona. Rehefa mandeha amin'ny lalana plat zany izy dia dia-tongotra ny olona firy ny hita, anankiroa, anazy ilay anankiray dia ilay anankiray tsy fantatra hoe anizy. Dia rehefa mandeha miaka-piakarana izy dia tsy dia-tongotra ny olona roa intsony ny hita fa dia-tongotra ny olona raisy izy. Veriko indray mandeha, rehefa mandeha amin'ilay lalana feno fasika zany izy amin'ilay dezera dia dia-tongotra ny olona roa no hita, fa rehefa miaka-piakarana dia lasa dia-tongotra ny olona. Ay, rehefa mandeha amin'ny plat ilay mpanompon'Andriamanitra dia tantanan' Jesosy izy, fa rehefa miaka-piakarana kosa dia trotroin' Jesosy. Rehefa amin'ny plat izy tantanan' Jesosy, fa rehefa miaka-piakarana dia trotroina izy, trotroin' Jesosy. Izay ilay hoe mampandroso an' Jesosy eo amin'ny fiainana rehefa miaino ny tenin'Andriamanitra, mandray andraikitra ny fiainantsika Jesosy, mandray an-tanana ny fiainantsika Jesosy. Ary izay ilay antony tenenany hoe tsisy marobaka izay eo ampela-tanako. Lalan-tsarotra ny diavintsika rehefa, lalan-tsarotra ny diavintsika, ady no atrehantsika, ady no atrehantsika. Fa raha mandeha amin'ny herin'ny tenantsika sika dia tsy handresy fa ho lavo anaty, fa Jesosy Kristy no miteny amintsika izany, teny amintsika Jesosy, eno ny teny koa Jesosy, ampandrosoa eo amin'ny fiainanao, ekeo ampandrosoa eo amin'ny fiainanao, fa hitondra fiadanana ho anao na dia atao anaty ady sarotra zay. Raisy Jesosy ampidiry eo amin'ny fiainanao, mba ho tomponao, ho kapiteny, ho mpitariky, ho mpitantana, ho mpiandry tsara, mba hatonga anao handresy amin'ny ady eo amin'ny fiainana ka hita fiadanana. Dia ny havatra voalohany dravana, ny havatra voalohany dia hoe enoy ny tenin'Andriamanitra. Rehefa miaino ny tenin'Andriamanitra sika mangetaeta iaino ny tenin'Andriamanitra, manana faniriana iaino ny tenin'Andriamanitra, dia hijanona eo amin'ny fiainantsika Jesosy, hijanona eo amintsika Jesosy, ary andondona eo am-baravarany fonao. Ekeo izy, ampandrosoa izy eo amin'ny fiainanao, mba ho tomponao, ho kapiteny, ho mpitariky, mpiandry tsara, ary indrindra ho mpiaro ka ahafahanao mahita fiadanana na dia ao anaty ady sarotra azy. Ny hafatra faharoa dia hoe ny olona miaino ny tenin'Andriamanitra
dia mandray fitahiana noho ny finony. Ny olona miain'ny tenin'Andriamanitra dia raha antsika mamerina faharomana hoe mandray fitahiana noho ny finony. Hitantsika izany eo amin'ny 14 ka hatramin'ny 17. Ny asan'ny Simona dia fantatsika tsara fa mpanarato. Misy ny fanaratona amin'ny atoandro, dia misy ny fanaratona amin'ny alina. Fa ry Petera dia atoandro sa alina ny nanarato? Alina. Izany hoe ry Petera zany matoa izy manarato amin'ny alina dia efa hita hoe mpanarato professionnel. Professionnel satria tsy moramora zany manarato amin'ny alina zany. Manana traikefa amin'ny resaka fanaratona trondro. Manana expérience. Fa lazay reto amin'ny 14 hoe efa nandritry ny alina manontoro izy nanino? Nanarato. Nefa na dia pirina ray aza tsy azo. Nanarato nandritry ny alina manontolo izy nefa tsy nahazo ninino. Dia rehefa tonga teo amin'izay Jesoa eo amin'ny 14 dia hoy Jesoa hoe ary rehefa nitsahatra ny teny Jesoa dia hoy izy tamin'ny Simona, mandrosoa ho any amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo azahoana hazan-drano. Dia niteny Petera, za efa nandritry ny alina ke ny nanarato teto. Zany hoe raha vakitsika zany ny atidohan'ny Petera dia tena zao mihitsy hoe tirangati ngamba manany ihany, tirangati ngamba manesoka. Izay ve efa nandritry ny alina nanarato teo, tonga eto indray izy amin'ny andro atoandro ty dia hoe arosoy amin'ny lalindalina ny aratonareo mba hazahoanareo andran-drano. Nefa efa nitoetra tao anatin'ny Petera sady ny finoana teto eo amin'ny 15 hoe noho ny teninao dia ataona inona ny arato? Alatsaka ihany ny arato. Ny finoana ny tenin'i Jesoa, ny finoana ny tenin'Andriamanitra no nahitana fahombiazana. No ahitany Petera fahombiazana ka nandraisany fitahiana avy amin'Andriamanitra. Dia nandray fitahiana avy amin'Andriamanitra. Nahazo trondro be dia be mihitsy rehefa nanaiky ny tenin'i Jesoa, rehefa niainy ny tenin'i Jesoa, nankatoy ny tenin'i Jesoa. Ary hoe rehefa nandray fitahiana izy titena sa tsy titena? Tsy titena izy fa eo amin'ny 17 dia misy hoe ary izy nanatsika ny namany izay teo amin'ny sambokely hafa mba ho avy hanampy azy dia avy ireny ary nofenoy ny sambokely roa ka efa saiky, nofenoy ny sambokely roa ka efa saiky nilentika. Zany hoe ny dikan'io dia hoe rehefa nahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra Petera, nahazo fitahiana avy amin'ny Jesoa Petera dia tsy titena fa nizara tamin'ny hafa. Ny dikany hoe sambo hafa dia hoe tokantrano hafa. Ny dikany hoe sambo hafa dia hoe ankohonana hafa, fianakaviana hafa. Ny zara izany fitahiana izany tamin'ny tokantrano hafa Jesoa, Simona Petera. Zany hoe iombona amin'izany fitahiana izany izy sy ny namany fa tsy notazominy ho azy irery izany fitahiana izany. Ary manarak'izay ihany koa dia hoe nahay nankasitraka n'Andriamanitra izy. Nahay nankasitraka n'Andriamanitra izy rehefa nomena fitahiana. Satria hitantsika eo amin'ny 19 dia nanino izy? Nanolo-tena anaradiany Jesosy Kristy. Nanolo-tena anompo any Jesosy Kristy. Hitantsika izany eo amin'ny 19 sy ny manaraka. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, maro ny kristianina mankaty am-piangonana miaino ny tenin'Andriamanitra isan-kalahady. Ary tsy vitany hoe miaino ny tenin'Andriamanitra isan-kalahady ihany fa mamaky mofonaina isan'andro. Misy ny mofonaina dia mamaky isan'andro. Eto amintsika ihany koa mety misy ny maraim-baovao isan'andro. Ao anatin'izany maraim-baovao zany dia misy ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe ny fotoana rehetra dia ahenony kristianina ny tenin'Andriamanitra. Indray aza ianao mandeha taxibe dia ao anatin'ny taxibe mbola maheno toriteny. Fa ny zavatra mahagaga dia izao hoe miaino ny tenin'Andriamanitra fa tsy mahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra. Miaino toriteny isan-kalahady tsy mahazo fitahiana, mamaky mofonaina tsy mahazo fitahiana, tsy mahatsapa fitahiana mihitsy eo amin'ny fiainana. Za pastera dia tena fa ela mihitsy ny vavaka, za tsy mahatsapa izany fitahian'Andriamanitra izany mihitsy. Satria nahoana? Miaino ny tenin'Andriamanitra fa tsy manana inona izany tenin'Andriamanitra.
tsy manana finoana. Tsy manana finoana. Ienoana fotsiny tenin'Andriamanitra fa tsy inono zany. Any aminay ale lavitra be any tsy mba tonga d'automobile fa moto na ditongotra. Dia nisan'ity renim-pianakaviana ray naka kitay tany an-tsaha. Lolo kitay be avy any an-tsaha. Dia avy eo rehefa andeha ody izy dia sendra ny zanany mitondra moto. Dia hoy ilay zanany hoe neny areraka ianao mitondra kitay fa miakara ato ambony moto hoentiko mody. Dia niakatra teo ambony moto ilay raha matoa dia mbola natao nina ihany ilay kitay. Mbola ny lolo avy. Jesosy Kristy miteny hoe makanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izany ho anome ianareo fitsarana. Za Jesosy tsy anatona anao zany. Aleo zakaiko samy rery ny entako. Problème trosa. Tsy mety voalohany trosa. Mandodona ao an-trano izany raha ve aiza amin'izay ilay volanay fa ilaina maika. Fiainana me sarotra. Ny vary me miakatra. Na mba mividy vary aiza ianao amin'izao afangaron zareo stoky. Dia mba makaty am-piangonana ihany. Fa tsy mino ny tenin'i Jesosy. Tsy iainana ilay tenin'i Jesosy. Dia lasa sakana ho an'ny fitahiana zany. Tsy tafiditra ho amin'ny fiainana ilay fitahiana dia tsy mivaly problème. Tsy mivaly olana satria tsy omeny an'i Jesosy lay enta mavesatra satria tsy tokisan'i Jesosy iny. Soratra masina dia milaza hoe ny dia kapoka tamin'i Jesosy no hanasitranana antsika. Dia rehefa marary dia mba mampahery ihany ny mpanompon'Andriamanitra tonga any apetrao amin'i Jesosy ny fiainanao fa Jesosy no hanasitrana anao. Mba mangataka vavaka pastera fa tena enjana be ty aretiko ty dia petraka ao amin'i Jesosy ty fa hanasitrana izy. Tena mino ianao fa hositranin'i Jesosy dia mivavaka. Vita amin'izay ilay amenna tonga dia hozy amin'izay za ty ve mba hositrany. Mba hositrana ihany ve za ty. Tsy ao amin'ilay finoana ny tenin'Andriamanitra. Ny ao amin'ny Isaia 1:20 dia milaza hoe ny fanahin'i Jehova tompo no atao anatiko Jesosy. Nanositra ahy hitondra teny soa mahafaly, ampahiratra ny jamba, amany mpifatotra, amoaka ny ao an-tranomaiziny. Nefa dia mbola be dia be ny kristianina voafatotra. Be dia be ny kristianina voafatotra satria miaino ny tenin'i Jesosy fotsiny fa tsy mino. Ka tsy iainana izany dia tsy mivamitra. Be dia be ny kristianina mbola voafatotra ny fifohana asigara, ny fisotroana toaka sy ny sisa. Ary zavatra anankiray dia izao ny devolo dia tena manetsina ny saina mihitsy hanamaritena. Hanamaritena hoe ratsy ilay io zava-pisotro mahamamo io. Nisy olona anankiray izay mpandray mifanasan'ny tompo. Tatarain'ny pastera namany ty. Mpandray mifanasan'ny tompo dia mamo. Dia rehefa mamo zany dia doladola eny amin'ny lalana satria mamo. Dia efa tsy nazaka tena tsolo dia ny trano dia nidaraboka teo amin'ilay gazon teo amin'ny lalana teo. Dia nandalo pastera. Tena nalahelo be pastera. Dia zao dia olona mpandray ny fanasan'ny tompo dia mamo dia mandretoetro zao. Dia mbola manamaritena ihany hoe zao pastera ilay hoe mampandray amin'ny ay maintso io izy. Efa hita zao ny fahadisoana hoe ratsy ny zavatra tao. Mbola manamaritena ihany eo alohan'ny pastera miainga amin'ny soratra masina. Soratra masina adika vilany. Satria izany ry havana no mpanompon'Andriamanitra rehefa tsy miaino ny tenin'Andriamanitra izy. Dia rehefa miaino ny tenin'Andriamanitra izy nefa tsy inono zany. Tsy afaka amin'izany fatotra zany. Ela be nefa nidirana tao am-piangonana. Ela be nefa nenona ny tenin'Andriamanitra fa tsy afaka satria tsy inona ny tenin'Andriamanitra. Tsy iainana ny tenin'Andriamanitra. Hany ka lasa tsy tafiditra eo amin'ny fiainana ny fitahiana. Sakana ho an'ny fitahiana ry havana ny tsy finoana. Sakana ho an'ny fitahiana ny tsy finoana. Hoy Jesosy Kristy hoe na manana finoana tahaka ny voatsinampy aza antsika dia afaka mahafindra tendrombohitra. Ina moa ny dikan'izany? Kely dia kely anie izany voatsinampy izany.
kely dia kely rehefa manana finoana kely fotsiny zany tsika dia azo fitahina avy amin'Andriamanitra. Izy zavatra tsy takatry ny saina ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Fa matotsika mbola tsy mahatsapa izany fitahina izany dia tadidio tsara fa isika mihitsy mbola tsy mino zany tenin'Andriamanitra zany. Isika mihitsy mbola tsy mankatoa zany tenin'Andriamanitra zany. Isika mihitsy ny tena mbola tsy miaina zany tenin'Andriamanitra zany. Loha hevitra mbanjintsika amin'ity volana Febroary ity dia hoe mampiorina ny mino ny tenin'Andriamanitra. Ampiorina ny finoanao tokoa ny riavana izao tenin'Andriamanitra izao. Ampiorina ny finoanao tokoa izao tenin'Andriamanitra izao. Hanavaoanao tokoa izao tenin'Andriamanitra izao ka hahatonga anao manomboka amin'ity anio ity ompino vaovao no ny fandraisanao ny tenin'Andriamanitra ka hahatonga anao handray ny fitahiana avy amin'Andriamanitra. Io problème io olana rehetra io no ny fandraisan'i Jesosy Kristy atananao arotsany aminao ny fitahiana dia ho voavaza ny problème solana zany. Io aretina mamatotra anao manjoanao tsy mety sitran'io ianao. Rehefa tena miaino ny tenin'Andriamanitra ianao ka inonao zany, ankatoavinao zany tenin'Andriamanitra zany, iainanao zany tenin'Andriamanitra zany, tadio fa tena azo fitahiana ianao, azo fanasitranana avy amin'i Jesosy. Ary indrindra ihany koa io fatotra mangejanao nandritry ny taona maro. Rehefa miaino ny tenin'Andriamanitra ianao amin'ity anio ity ka tena mankatoa sy miaina zany tenin'Andriamanitra zany, miaino an'izany dia tadidio tsara fa ho afaka amin'ny fatotra ianao. Fa rehefa mandray fitahiana dia aza tia tena. Aza tia tena. Rehefa mandray ny fitahian'Andriamanitra dia aza tia tena fa voalohany indrindra mahaiza makasitraka an'Andriamanitra. Mahaiza mamaly fity an Jesosy Kristy. Tovy tsara ny asa fanompona. Tanterao tsara ny asa fitoriana ny filazantsara, aza kamokamo, aza malaindainy, fa noho ny fitahiana avy amin'Andriamanitra dia manao ny asa fanompontsika. Ny antsika protestanta dia hoe nandray famonjentsika dia hiasa. Miasa tsika satria efa nandray famonjena. Miasa tsika satria efa nandray fitahiana. Fa tsy hoe hiasa mba handray fitahiana na hoe hiasa mba handray famonjena. Fa nandray famonjena sy nandray fitahiana avy amin'Andriamanitra tsika dia miasa. Noho izany ho fakasitratsika ny tompo, ho famalitsika fitian'ny tompo dia ataontsika tsara ny asa fanompona ao anatin'izao fiangonana nametrahan'Andriamanitra antsika izao. Faharoa manarak'izay dia hoe zara ho amin'ny afako ny fitahiana. Zara ho amin'ny hafa ny fitahiana fa tena ankasitrahan'Andriamanitra tokoa izany. Ankasitrahan'Andriamanitra tokoa izany. Rehefa mizara izany fitahiana izany amin'ny hafa ianao dia voamay omen'Andriamanitra fitahiana be hirotsaka mandrakariva eo amin'ny fiainanao. Misy ny namako izay tamin'izaho alohan'ny akaty dia niresaka izay maly dia hoe eo ny pastera ozy izy arakaraka ny izarantsika amin'ny hafa no androtsahan'Andriamanitra be dia be fitahiana amintsika. Raha ohatra hoe vary ataontsika hoe 100 kapoaka no hoantsika ao anatin'ny ray volana dia rehefa tia mizary tsika dia omen'Andriamanitra vary 200 kapoaka. Fa Andriamanitra tsy ila vaniny amintsika ka hoe vary 100 kapoaka efa hitany hoe ampy antsika menakavy nefa mbola nomezana an'iza ihany koa. Sitrak'Andriamanitra ve tsika za mitrosa zany? Tsy sitrany zany. Fa omeny ny sahaza isika dia ameny surplus amin'iny sahaza iny mba ahafahantsika mizara ho an'ny hafa. Noho izany rehefa mandray fitahiana dia aoka isika mba ahay ihany koa izara izany fitahiana izany amin'ny hafa fa hirotsaka mandrakariva eo amin'ny fiainantsika izany fitahian'Andriamanitra izany. Ny rahan'i Jesosy Kristy izao mpanompon'Andriamanitra izao hitondra teny eto amintsika riavana amin'izao maraina izao ary tsy kisendrasendra no nahatongavana eto. Misy anay dia any amin'ny poste d'évangélisation 50 km miala ny Anosibe anala. Anosibe anala zany dia raiky amin'ny 70 km miala eo Moramanga. Raha tsika malala ny lalana dia miala eo 50 km miala ny Anosibe anala na moto na bisikileta na dia tongotra zany hoe commune rurale Longozabe zany. Dia eto izahay rehefa nirahan'i Jesosy dia mitondra teny hoe ho antsika rehetra dia any ambany ala any be dia be ny ondrin'i Jesosy Kristy izay tena manana problème amin'ny resaka fitafiana, manana problème amin'ny resaka baiboly. Izany no anentanana antsika. Satria ny any aminay dia ny akanjo any an-tsaha no entina matory no entina mivavaka. Dia etrety tsara fa zavatra tena mampalahelo tokoa izany riavana. Ka eto mpanompon'Andriamanitra dia manentana antsika hoe ho antsika izay mba mahafoy zavatsoa ho an'ireny madiniky ny tompo any ambany
ala be reneny na dia hoe akanjo efa tsy anaovana tsony na dia hoe baiboly efa tonta na dia hoe zemba fohitsika hoentina hitsonjovana sy anoanana nyreny mpanompon'Andriamanitra reny any anaty ala be any dia voninahindray ianareo zay voninahindray ianareo zay amin'ny fitiavana satria Jesosy Kristy dia nilaza hoe raha misy izy izy na dia manome rano hoe rankopy kely koa amin'ireny madinika ireny dia ho lehibe ny valim-pitiany any an-danitra ary hiteny ihany koa izy rehefa hialy ety tsika amin'ny fitsarana dia hiteny hoe tany an-tranomaizina no vanginareo nona nomenareo hanina na rary no tsaboina taiza ianao ny tany an-tranomaizina no vanginay taiza ianao ny narary no tsaboinay taiza ianao ny nona nomena sakafo dia hoe arakaraka ny nataonareo tamin'ireny madinika ireny nataonareo tamiko zay ry havana no fanentanana foy omenantsika ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao dia misaotra antsika sahady ary misaotra antsika sahady ny tompo ny amin'izany fanekentsika izany fiaraha-miasa izany dia ho lehibe tokoa ny falim-pitiantsika rehetra any an-danitra ny hafatra izay nomenantsika ry havana tamin'ity maraina ity dia hoe ny olona miaino ny tenin'Andriamanitra ny olona miaino ny tenin'Andriamanitra dia voalohany manaiky hampandroso an Jesosy eo amin'ny fiainany manaiky hampandroso an Jesosy eo amin'ny fiainany ka rehefa ohatra manaiky hampandroso an Jesosy eo amin'ny fiainantsika sika mivoaka finoana ny tenin'Andriamanitra dia tadidio tsara fa Jesosy andray an-tanana antsika hijanona eo amintsika Jesosy andondona eo ambaravarany fotsika ekeo izy ampandrosoa eo amin'ny fiainanao izy mba ho tomponao ho kapiteny ho mpitarika ho mpiandry tsara ho mpiaro mba hifanao mahita fiadanana na dia ao anaty ady sarotra azy faharoa dia hoe ny olona miaino ny tenin'Andriamanitra dia mandray fitahiana noho ny finoana mandray fitaniana noho ny finoana sakana ho an'ny fitahiana ny tsy finoana sakana ho an'ny fitahiana ny tsy finoana ka noho izany dia ampiorina ny finoana tokoa ny ry havana izao tenin'Andriamanitra izao mba hahafahanao mandray fitahiana avy amin'Andriamanitra ary rehefa mandray fitahiana avy amin'Andriamanitra dia aza titena fa voalohany mahaiza makasitraka an'Andriamanitra valeo fity Andriamanitra ataovy tsara ny asa fanompona izay nandrana ianao ary indrindraindrindra ihany koa mahaiza mizara fitahiana amin'ny hafa fa hankasitrahan'Andriamanitra izany mba hahatonga ny fitahian'Andriamanitra hirotsaka mandrakariva eo amin'ny fiainanao man'Andriamanitra irery mivoninahitra ho amintsika kosa ry havana izany teny izany amen